Efa nambara teo moa zany fa dia androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay hetsika big shopping no tanterahana teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay araka ny tazana tena toerana nanao tsiom-baloha ireo olona tonga ny an-tsena teo anivon'izany toerana izany arahantsika tao izao manaraka izao ny sary mahakasika izay. Nisokatra androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina itsy Mahamasina ilay hetsika big shopping nandiany faharoa hetsika karakarain'ny Fima FM. Anamarika ty hetsika arabarotro ty ny fianambidy goavana 500 hatramin'ny 500 na mahery. Efa nampiseho ny fahavononany amin'izany fianambidy zany avokoa ireo mpandray anjara mahery kely ny 200 eo avy amin'ny sehatra maro samihafa. Isan'izany ity trano eva mitondra ny laharana 700 izay miompana indrindra amin'ny fivarotana fitaovana fikirakirana lakozia izay nanomana fitaovana zahaka ny fahefa amin'ny vidiny rehetra. Manana natao hoe lapoaly izay ity lapoaly ity tokoa dia tsy mila menaka izy ity. Lapoaly izay natokana ho an'ny fiarovana fahasalamantsika voalohany indrindra ho an'ny olona ataontsika hoe efa nahazoazo taona dia tena manana avantage satria ity lapoaly ity dia ninona zavatra endasinareo aminazy dia tsy ilana menaka avokoa. Miaro antsika amin'ny karazana aretina ohatra cholestérol, ny goty, ny rhumatisme sy ny takitak zany. Misy dimension izy rehetra. Ty natoloko anareo ty zao ny kely indrindra aminazy mbola misy ihany koa ny 24 cm, mbola misy ihany koa ny 28 cm ary mbola misy ary ny 32 cm zay mbola ho avy eo izy rapitso arakarak'izay fotoana misy eo. 15 ans de garantie tompoko ty fitaovana ity. Azon'ireo mpanao lakozia tombony 520 hatramin'ny 20 minitra be zao ny fampiasana fitaovana toy itony hoy ny mpivarotra. Ny tombony amin'ilay fitaovana nanantsika reto tompoko dia manamora sy manaingana fotoana hikarakaranao ny sakafo ao an-dakozia. Ao anaty fanentanana trany dia nilaza ity mpandray anjara ity fa manome fanomezana ho an'ireo mpanjifa amin'ny vidy maro. Tonga namaly ny antsony Fima FM ireo mpitsidika ary tsy nahasakana azy ireo ny andro ratsy.